efa mba nisitraka fanomezana ve ianao? Fanomezana zay efa mba nandrandrainao mihitsy. Mety hoe fahatsiarovana ny daty naterana, fitsingerenan'ny taona naterana, mety hoe fahombiazana tamin'ny fafana fanadinana sy ny sisa, fa misy fanomezana. Efa mba hainao ve ny fifaliana mandray zany fanomezana zany? Ao amin'ny fahaterahana indray, na ilay antsointsika hoe fahateraham-baovao, de misy fanomezana manokana atolotra anao. Andao hivavaka isika mba ahafahantsika manana fifaliana mifandraisana izany fanomezana ho man'Andriamanitra ao antsika izany. Vavaka isika. Raha ny tsara indrindra izay miandanitro mbola isaorana indray ianao ny fahafahanay mandray lesona mahafinaritra avy amin'ny teninao, ary indrindra ao anatin'izao fafana mandray fanomezana ny amin'ny fahateraham-baovao izao. Tary io lalana mandrakariva amin'ny alalan'ny fananao masina ny fosin'ny sainay, ahafahanay mandray fanapahan-kevitra endry amin'izay atao rehetra, fa tonoina ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny fahateraham-baovao dia fanandramana kristianina iray izay anisan'ny azo lazaina hoe miavaka manokana eo amin'ny fiainana. Eo amin'ny fiainana andavanandro dia misy ilay antsoina hoe fahaterahana. Everina hoe fanombohana ny fiainana maha-olombelona. Mety misy ihany koa ilay antsoina hoe fanambadiana, kion-dalana lehibe iray. Ao koa ny fafana mahazo ny mari-pahaizana, diplôma manokana. Fa andeha hojerentsika ity fahateraham-baovao ity. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:9-30. O Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary anareo handray fanomezana dia ny fanamasina. Fantatsika fa ity ilay fahateraham-baovao. Fiainana teo aloha afoy ka mandray ilay fiainana vaovao. Tsy hoe afoy fiainana teo aloha dia mamorona fiainana vaovao, tsy, fa mandray fiainana vaovao. Ny fanan'Andriamanitra no fanomezana amin'izany. Inona ny antony? Satria tsy ananako, tsy anananao, tsy manana akory fahefana hanana fiainana vaovao isika. Fanomena zo isika dia misafidy handray izany amin'ny finoana. Tsy vaovao amintsika zany. Fiainana kristianina dia mahafantatra tsara n'izany. Dingana lehibe anankiray, tsy hoe fiandohana fotsiny, fa tena azo lazaina hoe kion-dalana lehibe, satria miaraka amin'ny fibebana marina izay efa niresahantsika talohan'izao. Asan'ny fanan'Andriamanitra mahatonga antsika manaiky mandray ilay fibebana marina izay atolotra fibebana fanomezana. Ary eto dia ambarany fa ity fanan'Andriamanitra ity dia fanomezana manokana atolotra ho an'ireo rehetra izay manapa-kevitra ny handalo amin'ny fanandraman'ny fahateraham-baovao, fahaterahana indray. Fantatsika tsara fa izany dia fiainana izay mety mbola tsy nandalovantsika, kanefa indro fa mahazanak'Andriamanitra antsika dia misy fanandramana mahafinaritra tsapa ao anaty ary miteraka fifaliana, teraka fifaliana manokana. Inona no ampanantenan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'io ataontsika hoe fanomezana io? Efa niporofona aloha tamin'ny batisan'i Jesosy Kristy. Marina fa Jesosy Kristy tsy nanota, ary izany indrindra no antony fantahinana nipetraka tamin'izay fotoana izay hoe ahoana moa no hoe ho atao batisa ianao? Efa nanatona ny Jaona mpanao batisa izy. Fa dia nambara mihitsy hoe atao zany batisan'i Jesosy Kristy zany, fa misy famarina lehibe ao, ary anisan'izany ny hoe rehefa vita io batisan'i Jesosy Kristy io dia nidina nankeo aminy tahaka ny voromailala ny fanan'Andriamanitra. Endrika ihany reny, fanan'Andriamanitra, amandriamanitra azy dia afaka miseho amin'ny endrika isan-karazany. Fa ny zava-dehibe dia ity, andao asaiko ianao hamaky ao amin'ny Ezekela. Ezekela 4:9. Dia misy fanambarana toy izao ny 7:20. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka ahatonga anareo handeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipika anaraka azy. Anisan'ny voizina eo amin'izany hoe fiainana mahazanak'Andriamanitra izany ny hoe sitrapon'Andriamanitra, ry havana malala
misy hery aho, misy fanomezana aho, maimaim-poana. Zay no mahatonga azy hoe tsy vidiana le izy. Ny toetra zay atolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina mahatonga antsika ho afaka manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mitandrina ny fitsipik'Andriamanitra, manaraka ny didin'Andriamanitra, araka ny lalàn'Andriamanitra, dia tsy hery na ezaky ny tenantsika manokana fa asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Ary zay no mahatonga an'ilay izy ho fanomezana. Raha misy zany olona manam-paniriana andeha eo amin'ny lala marina, eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy vola hividianana toetra vaovao no ilaina, fa fanapahan-kevitra, finoana andray ny fanahy masina, dia ilay fanomezana maimaim-poana. Ny alalan'ny fanapahana hevitra iroso amin'ilay antsoina hoe fanandramana, fahateraham-baovao. Mba ho fanandramana manokana ho anao anie zany, maro amintsika ny fanandalo an'izany. Araroty izany toejahatra izany anamafisana ny fanoloran-tena, hanomezana lanja ilay fanomezana sarobidy zay natolotr'Andriamanitra maimaim-poana ho aso anao, dia ny fanahiny. Ho anao kosa zay mbola mety tsy nandalo an'izany fanandraman'ny fahateraham-baovao zany, fotoana indrindra izao tiana ny hitondra-bavaka antsika ao anatin'izany, koa manasa anao fa hisy vavaka zay ho tonoina. Vavaka isika. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitro, isaorana ianao ny amin'ny tombotsoa zay atolotra ao maimaim-poana, satria fanomezana izany. Mampianara anay mba ahay anapa-kevitra endry ho amin'ny fahateraham-baovao, ahafahanay manana ilay fanomezana dia fananao masina, mahay manova ny fo, mahay manova ny saina, ahafahanay mandeha araky ny sitraponao, mifanaraka amin'ny hitsiny, mifanaraka amin'ny didinao. Tompo malalo, olombelona ihany izahay marefo, fa sitraka indrindra. Raha mba ho anisan'ireo rehetra izay mandalo izany fanandramana izany izahay, koa ho tombotsoa anay ne zany, fa tonoina ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.